manonona ny fitahin'andriamanitra ho antsika tsiraray avy ary miarabantsika mianakavy a tsika tsiraray avy nahatratra ny taona 424 taona izay inoko hoe matoa andriamanitra manokatra varavarana manokatra taona vaovao dia taona ananan'andriamanitra planina an'andriamanitra mbola mampisy ny taona 424 noho izany amaplanina an'andriamanitra ny taona 424 dia manono izay hoe ho taona feno fahavokarana ho anao sy ny ankonanao sy ny fiangonanao any ity taona 424 ity. Ny ao am-ponay dia ny anavaka amintsika tsiraray avy hoe manana planina ho anao Andriamanitra, manana zavatra tiany ampitrangana amin'ny fiainanao Andriamanitra ary manentana antsika tsiraray avy zay amin'ity taona 424 ity mandehana araka ny sitrapon'Andriamanitra, mandehana araka ny tanjon'Andriamanitra ho anao sy ny fiainanao ary mifamatora amin'Andriamanitra. Baiboly milaza amin'ny Isaia 40 hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao, indro miaizana manarona tany, Ezipito manarona ny firenena fa aminao kosa no iposahan'Andriamanitra no iposahan Jehova. Ravana malala zavatra tiako hozaraina aminao dia izao: tsy olana ny aizana, tsy olana ny karazana problema rehetra. Ny aizana manarona ny tany dia fafamina an'iny, tsy maintsy feno aizana manarona ny tany, tsy maintsy feno problema manarona ny tany, tsy maintsy misy zavatra be dia be mitranga manarona ny tany satria efa zany no faminaniana amin'ny andro farany. Fa za kosa nefa te ilaza manana planin'Andriamanitra hoe ianao no iposahan'ny voninahiny, manana planin'Andriamanitra hoe eo amin'ny fiainanao izy no aneo fa misy amin'ny olona manodidina. Ny zavatra mila assurena, mila nanana antoka amin'ity taona ity dia hoe tena mifamatotra amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao, tena miankina amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao, tena Andriamanitra mampiasa anao fa azo antoka fa raha tena miankina amin'Andriamanitra sy mifamatotra amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia tsarovy sy tsy vitanao dia vitan'Andriamanitra. Andriamanitra no hiantoka ny hoavinao, Andriamanitra no hiady anampy anao anatin'ny ady, Andriamanitra ihany koa no anomenao hery azakana ny zavatra rehetra ary Andriamanitra no hanosika manokana ny fiainanao ray manontolo. Miankina amin'Andriamanitra tena ataovy matanjaka ny fiainam-panahinao. Ny zavatra tsy maintsy hitranga dia hitranga, ny ady tsy maintsy hitranga, ny aizana dia hanarona ny tany, ny olana tsy maintsy misy, ny fanaraty sy ny fahavalo tsy maintsy hisitona midina, ny tsy tia mbola voamaika ankala ihany tsy azo sakana an'izany. Fa rehefa mifamatotra amin'Andriamanitra eo dia aminao iposahan'ny voninahiny. Te hivavaka ho anao zahay manomboka ny taona, hivavaka tsika raha eo mivavaka manokana ho an'ny olona izay mpanaraka ny MCTV rehetra. Hita azy anao amin'ity taona ity. Ity taona ity dia hifamatotra aminao tanteraka ny fiainany, tsy hisy na iray aza hiady irery fa ny tsiraray avy dia hiaina ny fanampinao, dia ho tahinany ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ho tahinany ankonany, ho tahinany asa fiveloman'ny tsiraray avy, ho tahinany fianarany tsiraray avy, andresy ao anatin'ny ady ary ahavokatra satria taona ny fahavokarana. Taona 2024 Andriamanitra manokatra taona vaovao anasoavana, ampisehoana ny voninahiny mba andresena lahatra ny havana ihany koa ka tonga ny havana tsiraray avy hiaraka aminay anompo an'i Jehovah Andriamanitra fa tsy taona ny faharesena na taona ny fahampitehana. Voninahitra Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tahin'Andriamanitra tompoko veloma tompoko dia bonne année tsika tsiraray avy.